Kolo FM manan'olotra ao anao. Tantara mitoy nosoratany Eriary Lala Andriamamonjy. Novelon'ny Christophe Rabeage Manana. Miaraka tamin'ny Nirina, Sofaniry, Iartina Rabe, Lili Andrimiaja. Nandray feo, Sira Toljanahary. Nandrindra lafiny teknika, Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanantotosa tapaporoana. Mahafinaritra kosa ry Claudia aty amin'ity toerana ity a. Sady mandinginy, milamindamina. Hitako. Sady le olona miara-mipetraka amintsika mihitsy no mahafinaritra. Tsy mba miavonavona, tsy mba masika. Raha sendra le tompotrano masika ireny angeka tena mila olaomonina mihitsy. Raha matotatelo indray aloha dia tsy sotra e. Ary zareo atsenydrefa na ny tsy dia fantatra. Mahafinaritra izy ka. Efa hitako teo le raha matoy fa resaka tsara sy misarika be mihitsy izy. Efa mifampiarahaba teo zay. Aikosa. Fa mipetradery moa izy io sa manambady aman-janaka. Toa hoe misy vady fa tsy maintsy eto Antananarivo e. Ohatran'ny efa lazalaza momba an'izay ihany raha matotately. Dia izany zanany vavy izany no miara-mipetraka aminy ao. Ay raha ihany ny zanany. Mety irindra tsara ihany zany ny fiarahamonina etiko. Mandreraka matsy le mipetraka amina tanàna be olona be ireny. Samy manana ny toetrany olona dia mora miady sy mifanditra e. Fa rehefa mahay mifandama sy mifandrindra nge tsy tokony miady zany. Miorom-paka tsara ny fihavanana rehefa mahay mifanaja. Zany aloha eo ihany. Fa ahoana moa zany ny asako manomboka amin'ny herinandro. Fa ahoana amin'ny ahoana? Ka irija kely tsy misy pitaizako. Fa nga moa tsy hiverina tsony soa iny e. Tsy hoe amangany ray aman-dreniny fotsiny nandehanany any aminy dia hiverina izy amin'ny herinandro. Iny be hiverina tsony. Ny akanjony ary efa nentiny daholoko. Sady reny nge rehefa te hiala dia mody miteny zany amangy ray aman-dreny izany foana izy. Andra sary fa mbola hodiniana ny amin'izany e. Eny arika. Fa tokony ahita olona aingana sika. Zay mihitsy. Fa zany aloha eo ihany fa tena lavitra pompy aloha no misy atsika aty a. Tena misy azy ny fitaomana rano avy any amin'ny arabe makaty. Fa anao inona any pompy e. Atsy ambanimbany atsy ange misy vovo e. Akaiky kely. Ao fotsiny makarano dia ampangotrana dia mety. Ay tokoa moa. Mampiena ny fandaniana ihany zany ka. Mba tsy mividy rano ray aloha zany. Hitako. Fa aloha andeha hikarakara sakafo. Atoandro sady 10 androko. Ka ao ve moa misy rano ampiasainao e? Aleo aloha zany anovy rano eny amin'le vovoalaza moty eo raha izany ka. Ka mandeha na ry aloha e. Dia aza ela fa sota raika eo ny sakafo a. Manahoana ry? Manahoana ianao? Zaky ny Claudia. Mpiaramonina vaovao aminareo eto a. Ay, faly mahafantatra. Dia faly mandray anao isan'ny mpiaramonina aminay koa. Misaotra. Ahoto vosiko ny ranory e. Za ve le lahy matanjaka ity mety dia mijery vehivavy miasa fotsiny ao e. Ay, ianao koa dia misahirana ery. Tsy maninona nge. Zaho foana ary manova ny rano etiko. Rehefa tsy maninona zany a. Tamin'izany ange mbola tsy mipetraka teto zahay e. Fa zao kosa efa eto a dia misaotra ary e. Tsy misy fisaorana kia. Fa izy aloha no anaran-dira tsy mahadiso e. Menaraka ve? Iaingo. Ay e. Tsara tarehy ohatrandry ihany. Dia izay ve ianao ry Claudie vao tonga. Nefa bidon roa fotsiny ny fenonao tany. Ka tsy rano amin'ny pompy ange io raha fotsy e. Raha hoe rano amin'ny pompy apetraka amin'ny bidon dia
mandeha tsy mijanona ny rano fa mbola sotomina miseho kely stady any amin'ny 4 metatra mangitsokitsoka any le rano zay vao araraka ao anaty bidon dia impiriny seho kely iny no mahafeno bidon ray ho ianao rariny raha ho ela be a na izany ko aza ve ka sady mbola nijerijery tanàna kory a tsy izay moa ny lazaina fa mahafinaritra be any ambany any fa be zava-maitso be mihitsy a fa avy eo a natahotra indray hoe aty ve tsy hisy vazimba vazimbinina koa fa za mamerivery resaka eo enao enao ngano miompy an'izany vazimby zany any rery tsy mivandy malalako karakara ao amin'izay ny sakafo fa aza dia kizitina be eo a ka ianao ngeny mandreraka eo zay fa mahazo toy ianao sa so dia misy anampinanao aloha mandehana ka mandrebireby fotsiny aty eny ara aloha andeha jerijery fahita lavitra aloha raha izany tsy ilaina mandefandefa n'izany eo fa manaitra zaza matory a hoay marina ny teny azany tokoa ianao fa andeha ny tany Andramatoa tely aloha sao dia mba mahita olona hitaiza izy mety tokoa zany hevitra ao zany ody mandrosy re mikatona fotsiny io ahoana ianao zay ry Claudie tsy zany re raha matoa tantely saika mba hiresaka kely aminao fotsiny sao misy azonao anampiana mba nino zany za io a nananampitay izy dia lasa nody any amin'ny ray aman-dreniny izy nivadoka nefa miasa manomboka amin'ny latsinainy dia tena sahirana mihitsy izay mivady mieritreritra hoe atao ahoana zany rija kely mitady olona zany nareo raha azoko tsara zay indrindra tiantany ianao hoe sao dia mba mahita olona afaka hitaiza ianao ay ve zay zany fa maninona raha miresaka amin-Ndramatoa Noroka izy ange mpanao raharahan'ny ololetra afaka mitaiza izy afaka manasa lamba izy mety daholo fa mahaiza mifanaraka tsara fotsiny raha nora ao amin'ny efitra andrefana ve mamany aingo izy mihitsy ka mety tsy ho afaka nge izy raha izany mety efa misy olona iasany any anontany io aloha izy sao afaka ihany tatoato izy mantsy mijanona teto tanàna foana koa sao efa tsy misy olona iasantsony eny rehefa antaniko ihany izy raha matoa tantely sitrany ay mba tsy mitady olona lavitra tsony koa zay nge ay dia any anontany io izy fa ao izy ao sady hitako teo mihitsy izy marain'izay ko anontany io mihitsy aloha izy sitrany ay tsy mitady olona lavitra tsony ianao marina mihitsy zany eny ara aloha fa andeha ho any aminy dia misaotry indrindra re tamin'ny toro hevitra ody ahoana ny ianao zay manao any ianao mba saky resaka kely aminao raha mety ay mandro soa ary dia mipetrapetra inona no azoko atao anao misaotra re tsy izany aho fa hitanao ihany mo ry mamany aingy fa mbola manana zanaka kely zay dia tsy manana mpitaiza ry zay nivadoka nefa miasa zany fa nganareo tsy nanana mpitaiza mihitsy sa nanana ihany zay fa efa lasa re dia nanontany Andramatoa tantely dia hoy izy hoe ianao ny afaka mitaiza afaka mitaiza ka ay dia efa misaotra anao sahady ary amin'ny valy teny ka ahoana zany ifanarahantsika fa zaza 4 volana aloha le izy mbola vao 5 volana re rija kely mahatsiry kosa nge zany sakafo nikarakarainy vadiko izany ka sakafo isantarana nyity trano vaovao ty kosa ve tsy mba atao matsiro ny Claudie sady taizako moa mbola nisy zavatra nikarakaraiko tsy ho tsara zany
tsatsy zany ry jakely mahay moneny hitanao zany fa na zaza ary manaiky inona koa fantatra sy zaza sy volana efa miresaka zaza ihany tsika te ahoana marina momba n'le mpitaiza aloha efa niresaka tamin'ny raha matotately ihany ve ianao ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko anao mamany aingo atsy-andrefana no natoriny any de efa nanontaniako izy de nilaza fa afaka mitaiza ona iza indray ty mamany aingo de iza le iaingo fa i raha matoranoro re iaingo no anarany zanany zay sahady de efa fantatra ny anaran-janak'olona ianao ty koa de sary-piaro loatra ka olona miara-monina amintsika eto ve tsy ho fantariny sady olona ifandray mivantana amintsika izy no hitaizany zanakitsika ko de fangidingiditreto zany tsy tiako mihitsy zany ka aza sarotra atao re raha havako tsy zaranao ve olona eto akaiky eto ihany sa hitady olona iza indray ianao io sady izy efa olon-dehibe raha teo efa matotra azo antoka tsara fa tsy hanao tsy rambona ny zanatsika de efa nilazanao ve izy hoe entina ny ampiasana ny zazakely amin'ny 10 sy amin'ny 12 ary amin'ny 3 entina ny ampinon'olona fa manjary tsy ampinono ny zazako efa niteny ainko re izy efa nampahafantariko azy daholo zany sady izy koa nke tsy vahiny amin'izany toa hoe zany nefa namelomany any aingo hatramin'izayko tsy androko mihitsy zay ahalehibe an'ity zanako ty ka efa leoan'ny manakarama olona mbola aiza re zany anakarama paka sy mpanatitra mpianatry sa tsy asa ntsony ianao de tsy manakarama olona tsika azafady firy taona ny laniko tany am-pianarana no tsy asa fa hijanonao mpiasa vavy eto fotsiny eo nitsy ay moa ka ny olona nianatra tsy natao hikarakara tokantrano fa ny mpiasa vavy zany o esery malaly zarangaty za mihitsy kratsinonako anjaran-dranoro zany fa tsy anjarako de aza menomenona raha miala voly olona mikara amin'izany manam-bola de ny olona manam-bola mamoaka vola fa ny amin'izay indray aloha tsy aleo toikanao ahy Resafony, isan'andro, isan'ora, safdiola izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsy ny dièse 322 dièse. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Il est 18h15. Faly be akia nahita iasany rehefa nijanona tamin'le fanaovako iny sady tsy lavitra be fa ety ihany za very neny de aiza de manao inona ao amin'ny ramo cyclodie akia hitaizan'le zanany kely iny fa lasa ny mpitaizany tsara kosa zaniko eny fa le izy akia mbola zazakely 6 volana de mila entina minono any ampiasanandreniny foana hono isaky ny amin'ny 10 amin'ny 12 amin'ny 3 de mivezivezy be zay zao no mety hoe amizana ko manina raha mijanona any ampiasanany sa tsy mety tsy haiko aloha fa ao anontaniako ihany izy zay mihitsy koa de ny tranontsika zany ilaozana ianao mianatra de tsy misy olona mihitsy fa raha matotatelo aizy olona efa tsy miasa tsony iny vedy izo mijery ny trano sady tsika koa mory iny mananinona angalarina ka lasa manome raharahandra matotatelo indray ange sika ny amin'izany tsy misy olona ny zanary neny olona mpiaramonina ve tsy mba hifandamina fa manahoana aloha ny fahitandry azo mivady ireo za aloha mbola tsy niresaka tamin'le ramatoa fa Claudie hitako hoe mahafinaritra be sady sarika tia fipetsipetsindry manino lehilahy lehibe iny de tononona amin'ny anarana ohatr'izany i fa lehilahy lehibe ahoana koa iny ve izy 3 taona kory ka na zany ary tsy efa hitandry ve fa efa ray mpianakaviana iny anga tsy fantatry indry fa isika raha mivelona aminy moka zany izy io tsy maintsy ajajaina izy satria patron zay mihitsy samy mpanofatrano zao ihany vera angako mba moramora hoa ianao ry aingo sao de eno ihany zany adalanao zany mbola misy lala tsara nge io ry neny sady ry zareo ary mandefa radioko
inona no hoeniny any na zany arao mba moramora ianao tadidio fa mila mifanaja sy mifankaty isika satria mpiaramonina ka andeha hianatra lesonarina eny fa tsy efa mividinao veran'oro le kosa eny madama fa mba misy zavatra resahako kely amin'ny madama raha mba mety lazao ainga anary fa maika efa io manandeha hiasa mihitsy aho io maso sao dia anatara eo mety vera manaraka madama any ampiasana manahirana be manko le mivezivezy makany ampinono an'le zaza ka maninona nefa raha omena farilaka izay sakafo tokony hohaniny fotsiny le zaza dia rehefa maraina andeha hiasa sy rehefa tonga amin'ny hariva mampinono azy tena tsy mety zany raha matotia fa maninona atala venao aza atao atsirana ihitsy ny zazakely fa nga misy olana ao ampiasana raha manaraka anao any raha nory sy rijakely fa inona nefa no olana raha makany isaky ny amin'ny 10 sy amin'ny 12 ary amin'ny 3 izy ka le mivezivezy mihitsy angery madama no manahirana be ka izany angeno anakaramana anao raha noro aza misisika amin'izany mihitsy ianao raha matoty rehefa tsy mety aminy sady mahasongo zanantsika ange zany tsy hitanao ve fa azo antoka kokoa ny fitezana amin'izany sady ao ampiasana anareo misy toerana ho an'ny mpitaiza sy toerana fampinonoana dia amin'ny fotoana manahoana indray zany no anasanao ny lambanjazaka ilay kely ange manana lamba be diabe tonga dia manasa be diabe isakariva dia iny fotsiny nentina ny ampitso eny ray arika efa olona roa be zao moa ny ray mitambatra amiko mandeha anareo omany ny lambanjaza zay rehetra tokony ho entiny eny tompoko fa nga iaingo tsy mianatra mbola eto foana da tsy efa ho tara vendry izao mianatra izay fa efa tara dia tsy nandeha ka kisidina be le raha matokely mpampianatra anay aoko zany dia inona no lazaindry amin'ny tompona ndraiky teo amin'izao tsy fahatongavandry izao mody ataoko hoe narary ako sady tsy vita koa ny anety moa dia sady efa tara ve mbola ho safaina eto lody anka aleoko mijanona ary raha nytaniny indray hoe aiza ny taratasin'ny dokotera ka angamoa raha misekolody tsy maintsy ho any amin'ny dokotera foana rehefa marary ataoko hoe tsy nakany amin'ny dokotera ako ary nry ity tsy manaiky lembenana mihitsy mahita valy foana za aloha samy mihitsy za koa tsy mirarahan'izany na ibe ety aza amin'ny mpampianatra rapitsiko efa vonina tsara misy mivaly teny koa fa raha misekolody koa anga tsy maintsy androany mbola eto fa hoana ary aza atao an'izany ramose zany efa atao fotsiny hoe kolody tsika nge olona mpiaravonina eto tsy mila hoe mifanaja be ohatrany ahoana ka neninay rehefa miresaka aminareo dia manao madama sy ramoseko sa mbola kely tia indray ve ny teny sy anontononanao amin'ny anaranao ka ny fifandraisanay sy ny namanareo ange samy hafa izy mety mieritreritra hoe mpiasa sy mpampiasa fa za manokana aloha tsy miady varotra atao ramose sy atao tompoko zany sady tsika nge ho ampiaramonina eto hoe tokony hifanakaiky tsara fa tsy amboelanelana mihitsy ay kosa eny mety marina ihany aloha zany lasaina izany fa le fanontaniako teo aho ohatrany tsy mbola mifalianao le hoe ahoana moa zany enao koa ve ho atsy miasa androany ay ve tsy miasa ka saika mba hakaina kely atao trano androany ay milamina kosa zany asanareo zanyko ay za tsy hiririko misy namanandria zany inona aloha no azoko anampinandria eo anampy fa mba mahay manao rara inona ho ny kolody odriry tony fa tao imezanao fotsiny ray re tsy fantatry indringa fa lehilahy zatra mipetra-drery zao banjao taloha avalana fanaovan-draha rehetra fa lavitra reny mpikarakara ka efa ela kosa ny nanambadiny mety efa tsy zatra manao asam-behivavy intsony ianao mivadiko aza olona any amin'ny asany amin'ny vonako zany tena manao raharaha ato
Zay na efa tonga atsengona tsy mety efa vita ve zay ny raha rehetra za mantsy mbola nasa lambanjaza ihany koa efa ato kosa ianao ie za rehefa ela be ny tongako ne ve ahoany efa vitako daholo zao ny raha rehetra efa masaka ny vary efa ao ny rano mafana androniny noka sisa mbola tsy masaka fa nendrasako aniny mba angampiasa koa ange sanizanako izany mandeha any aloha mividy laoka dia inona nataontsika laoka ry neny asa inona zao no tindriko tsy aleo ve ry neny mba atao matsirotsiro sa ahoana mividiana ry hena fefany dia ataovy matavy tsara dia mividiana voatabia sy tongolo anaovana saosy azy dia efa misy sira moa ie misy sira ao ka dia inona natao fangarona ry neny tsy asiana fangarony izany aky fa atao hena saosy mividiana ravim-bomanga kely fotsiny ataontsika rony ena ry fa andeha andrasa aloha akarina vetivety ary mba endro koa izazy izany androany ka vita ny sady ny raha rehetra izao anefa vao amin'ny 5 sasany ariva fa ndrava tany firy koa izy izany aleo aloha sasany ilay lambanjaza mandra-pahatongany ka avy eo mitsotsotra kely efato ianao fa ny ravaloha angasa anga moa tsy efa nilazaiko anao hoe nakakonzy herinandro ange kosa dia tato foana izany ianao andrano tontolo anka tapakandro ariva vao tato fa tamin'ny maraina nandeha kely tany ivelany tany dia mba nandehandeha taiza hono izany ohatry ny paozin'ny olona tsy mihetsika teto mantsy ianaoko enao ty koa re raha mba ho be adikadina ka fa maninona anao izay toerana nalehako ka mba tiako fatarina fotsiny ka fa tsy maninona nge raha tsy laza azy ianao ary inona indray ary ny nandanianao andro tato tamin'ny tolakandro lalina izany raha fanontaniana ka jery fahita lavitra re jery an'ireny hirahira malaza ireny tena vaovao be tamiko daholo izay hira hitako teo fa varina amin'ny asa loatra angamba dia tsy maraka tsony nona zany misy zavatra azo hohanina ve ao ary tsy nandrehitra afitato mihitsy ange ianao izany to madiodio be ny vilany fatana mangatsika dia taiza zany ianao ny sakafo atoandro izay ngely nilazaiko anao hoe mba nivoavoaka kely tany ny tapakandro maraina ainao ihany fa lehilahy ny teny tsy dia mahay lakozy loatra ka tany ivelany ihany ny sakafo re lehilahy marina andeha andrehitra afo aloha izany dia hikarakara ny sakafo arivako aleo marina aloha izany andeha haka rano fa reraka izay ty vadiko avy miasa tiako hatry ny maraina ny lozana mivenjivenjy fotsiny zao vao me tsara velatsy hoe aka rano aho hoe hoy aho hoe lehilahy marinako aza dia masika reriny eny mandehana nitsy loha maka rano koa dia tsy ilaiko miveriny eo ampandriana ntsony fa hampatory zaza dia makaiza zany rehefa avy matsaka rano ka mandeha metsena mividy loaka fa za tonga dia alokom-bary manahoana raha fiarahamonin'izy roa totao ambany aho mba mahay mifanaraka ihany ve sa ary kala haingo sy mitadandriza kely tao mifaka azy ery mila fitandrimana tsara zao raha zao raha ny fijeriko azy ka aizako tany keo ry zareo ny ara mivoaka tany mbola kely loatra nge ty haingo ty nefa dia tsy zefitra ery marina sahady ny andro marina andeha hianatra amin'izay aka dia ahoana izany iza nanoratra tao amin'ny carnet de correspondance neny
izy ary ny hevitra hoe nianatra soma tsarako. Aleo ranga ho soratako ihany aho dia angala tsonia zany nefa raha tsy voaveriko dia ahoana. Aleo aloha jerena ilay taratasy misy ny sinian'iny reny dia enarana vetivety ka. Iaingo a, aingana rehefa efa masaka ny sakafo e. Tara eo nge ianao e. Eny ry nefa ho avy a. Mba mandeha tsara ve ny fianaranao rengo a? Ie, mandeha ka. Ataovy tsara ny fianarana anaka. Amin'izay mba tsy toy izao tsony ny fiainanao sy ny zanakao rehefa any aoriana any. Tsy toy izao tsony ahoana ry neny? Fa maninona izao? Mba manana asa tsara re. Dia mba manana ny fananany tena manokana fa tsy manofa toy izao tsony. Tsy dia manana fahalalahana loatra nge izao sika satria tsy tompony. Marina mihitsy izany. Izaho aloha tena mieritreritra an'izany mihitsy e. Sady izaho koa tsy mba hanaiky hanambady an'ireny lehilahy tsy aninony ireny. Aleo mitady lehilahy mahavita amin'ny fiainako ka mba olona afaka mampiadana tsara. Tsy ilaina mitady lehilahy hahavita amin'ny fiainanao izany. Ianao no tonga dia meza mba hanana fahaizana, ahafahana miavitra sy miadana eo amin'ny fiainana. Izay no antony ampianarako anao fa tsy hoe hietihitra amin'ny volan-dehilahy indray akory ianao. Na izany aza mba jerena ihany izay olona norenana no avy fa tsy hoe olona tsy kitay tsy varimaina ireny e. Izay mihitsy ilay mahavony tovovavy ankehitriny. Izay fisainanao izay. Ka maro ireo lasa misarizoro amin'ny vadin'olona. Ireny mantsy nefa havanana amin'ny fitadiavam-bola koa. Izay matim-bola dia roboka avy hatrany. Aleo aloha zary neny andeha hianatra sautara. Sady efa lany koa ny sakafo. Masotoana eny. Eny ary mandeha any amin'izay dia indre tsara. Dia venjivenjy aiza indray hono izany tianao androany. Tsy miasa mantsika. Ivenjivenjy ahoana rehefa hijanona ato an-trano a. Ka le omaly mantsy toy ny venjivenjy fotsiny ko. Sady tsy natsaka rano, tsy nahamasakana. Saza-pitoviana reny omaly sy ny androany e. Omaly ange mba niezaka nahakaina mihitsy ahy e. Nahakaina sana andrera tena sy nampitombo fandaniana e. Olona mahakaina ve hivenjivenjy. Sady izay koa mbola mandany lany foana any amin'ny restaurant. Asa hoe iza zao ny nentina ny sakafo tany. Aza dia saro-piaro rery vady be ako a. Izany ve tsy midika hoe misy vady kely any? Dia izay vady kely ve asolo ny toeranao e. Na misy ary izany ve dia ataonao ankarary fo anao. Andrikako io? Maninona? Tena tsy mianatra mihitsy manko ianao miteny an'izany eto masoko eto a? Fa za ve miteny aminao hoe misy an'izany e. Aiza taitaitra ho avadiko a. Amiko izany efa fanasana atodoha, fampiomanana sy fanazarana daholo. Amin'izay raha tsy mivandy tsy mikotaba tsony rehefa tonga tokoa ny tokoa. Dia ho hitantsika fa tsy mipetrapetra-poana koa izao vehivavy izao raha misy tranga tsy mifanaraka amin'ny atodohany eto. Ka lamina re ianao neny a. Tsy hiasongona anao izany koa aho. Dia efa miteny aho izay Claudia. Tsy eo vao mody mampandripandry adrisy eo. Ka re izay a. Ary mandehana amin'izay miasa fefavoniny ranoro sy ny zazakely. Ary sao dia mba ianao ary ny tokony hitondra ny rizakely androany fa tsy ranoro e. Amin'izay koa ianao mba tsy mandehandeha. Aza dia manahany ihany eo rery neny a. Maninona e? Lehilahy ve ho reketina ao amin'ny fitezany e. Ohatra zanakao ange io e. Ka nahoana ianao ny tsy hitaiza? Dia inona fotsiny izany no anakaramanany ranoro raha izany. Sa omenao any tokony ho karamany ray andro. Mipetrako eo rangahy dia ny raharaha atao fa tsy. Amroambe folo sahady ny andro. Izao izany avo andro sakafo atotro. So ihany aloha fa amrotolakandro fa miditra e. Ay tongondry. Ie tonga efa andrafy izay.
midira aloha ty hatrano fa mbola reraka mihitsy angendry izany oka aloha anatraky tapo ato aminay ka sady tsy mbola afaka mipetrapetraka koa nge ahy mbola andrehitrafo azy zao fa mainka andeha anatra hiditra amin'roa indriky aza mihafahafa mandro soa ataonko fa efa nahamasaka taraiky be eo ndrera zao vao anokona eny ariko misaotra fikarakarana mandro soa ary ao ary dia mazotoa ka hoana tia indriny sakafo mikarakaraiko tiako be mihitsy tena matsiro lavitra no reny sakafo karakarainy vehivavy reny mihitsy zany ao aloha rahana jus kely mivirandre fangamo tsy fantatry ihany fa ny lehilahy ngeny tena matianina amin'ny resaka lakozia tsy hitanao nga reny amin'ny fahita lavitra reny isan'le chef lehilahy be dehibe reny dia ianao zany chef Claudie fa iny zao korana be ato zao ry zareo manasy sakafo raha matotantely are ve ato kala haingo fangandry tsy any aminareo no misakafo natambatra reny varinay dia miara-nandrahoana kiraha tambatra koa ny trano dia miray trano kefita fa samy ato ambany tafitrano ray ihanyko ny lala tsara ny manasaraka dia miteny aza ry haingo tandro tandreny izay tokony atao tsy hoe akory tsy mahita olona mihitsy ka vadin'olona no inikinikina mpiara-monina koa ve tsy mba iara-iaina fa raha matokoa zany hita ho akiry ihanyko zao no atao hoe fihavanana samy mihitsy enao mihitsy ry Claudine mieritrereta vo tavy tsy mifandrakio ve ny adalainao izay aloha fa lasa iny koa miditra amin'ny tsy hidirana hita ho akiko sady tonga dia miditra ty antranon'olona tsy mandondona tsy maninona aza ny tranoko dia ataony izay tiany atao za aloha tena ezaka mihitsy amin'ny fiainako dia tsy ataon'ny olona ohatran'izao tsony rehefa ny orianany fa hono akia fa aiza marina ho akia ny dadanareo miasa ny amin'ny faritany io tsy haiko ngambany efa ela be izy tsy niona taminay sy nentsony na izay ary ohatrany tsy fantany hoe aty no mipetraka ako fa leo aloka izany ho any fa hono rovindreny tsy mianatra ary tsangatsanganytsika zany raha pitso zao ny tsy mianatra riva ay ve eny ary fa ho hita eo zany ary miomana amin'izay aloha ndry sotary eo ka aterinao eny aryko raha izay ve moa ny tiandry ka ahoana nanahoana ny tontolo andronao androany Claudie malalako mahafinaritra ka ato trano ihany zany ianao ny sakafo voaizandray moa masako olona ny men'Andriamanitra fahasoavana hanana trano fonenana izany ve dia tsy hisitraka ny zony ato trano fa ela ny fatana angatsika indray ka andeha sakafo any ivelany ay moa ka mahalala an'izany ihany ianao ty hoadray marina mba lehilahy endry sy matotra ihany ange ty vadinao ty ny siny be zao efa ny feno ny vary efa masaka ny loka sisa no ao ambony afo ao aikosa zany mihitsy akia tena ny endry le vadiko marina ro milamindamina mihitsy aloha mandravavita ny congé anao rehefa miasa zany ianao amin'ny herinandro dia ohatra izao avao mikarakara sakafo hariva ka maninona moa raha mpina ny karaha-mandran'olo dia izy natao mikarakara ny sakafo maninona olona mitaizakoa ve no saina mikarakara sakafo tsy mba ho azo antoka amin'ny fahadiovana zany ka indrindra fa izy mpanampy ianao ty koa mba sarotsaroton ka marina indray moa zany teniko izany ve alefa sao aloha fahita lavitra io jerijerena mandra-pahamasaky ny loka ka
ry ono aky ry aingo ahony zay ry neny izy zany lehilahy manatitra andry mianatra isan'andro zany lehilahy izy akory neny mba namorona azy zany fa zavy any manontany andrisa andriny manontany ahy izy ao azy zany dia nanomboka ovy indriny niaraka tamin'izany tsy misy an'izany rery neny izy akoa no anatitra eo za ngaka izy kely ka hoe mila mpanatitra fa tsy mahatadidy lalana dia mbola mahita valy foana mantsy ianao dia mbola samanda foana ka efa hoe tsy misy an'izany neny koa zany tsy reraka matoy olona miteny dia mahita amin'ny masony sady nareo koa aza ono misy fotoana miara-misakafo any amin'ireny hôtely lehibe ireny sady ny tena mahasosotra dia hoe olona eto tanàna ihany ozy zany sady izay tsy tovolahy fa efa lehilahy lehibe tsy azoko mihitsy koa neny ka fa zazanakine zany tsy atokisan'ne mihitsy fa dia aleone mihaino mpamafy laingany velany any tsotra ny teniko ry aingo jereo izao fahatra antsika izao dia mba mitandrema amin'ny fiainana dia tsy ilaina manao fitondratena tsy miendrika koa fa sady afa-baraka ianao no mitafianatra ampy izay fa tsy maharesaka be fantatro izay tokony ataoko e inona koa ary le resaky ny olona tany antsenany tena leo be zay tonga ray dia milaza hoe arao maso ny vadinao arao maso ny vadinao dia raha matora iny ary moa samy laza mihitsy fa ampitaritarika foana amin'izany ankizy vavikely zany ny vadiko miara-misakafo any amin'ny hôtely manatitra azy any an-tsekoly fa izy ary zany tsy maintsy fantatro kosa aloha zany ary ataoko malala ny anarako tsara tsy fantany angafa zany raha tsy mivandy voramatodia fa atao ilozanao mijanaka fotsiny efa mangotraka be nge le ranombary fa arotsay amin'izay fa inona koa mahamaika anao angatsy efa hisakafo any amin'ny hôtely ianao sy kialajefitra rehefa avy eo kialajefitra izany ray ny afilany fotsiny mampalahelo tsy hainao nga fa efa lafo be ange zao ny charbon so dia verinao fa mivolanao ara ny laniko za koa nge miasa sady na mivolanao aza ampafiriny amin'ny laninao any amin'ny fatimbe vavinao any moa zay laniko eto mangina ny vavanao rehefa mbola tsy nahita raha matoty aza mba mifaniendrikendrika kely angina aloha zao fa mbola tsy nahita saingy tsy maintsy aharitratra ay verika laiaingo ka indriny tsy mainaina mangaro biby andafaky ho hitandrikely lalany anarako ndry aty ve kialamola kely iny madama fa iza ny tadiavinao voalohany indrindra ranoro tsy ilaiko tsony ianao mitaizany zanako fa ahoana ny anao tezaina tsara fa rehefa nandinika dia ny anao aza tsy vitanao ka tsy hitako izay mampianakendry anao hitaizany ahy fa misy inona ary madama tsy azoko mihitsy ny zavatra lazainao fa iza koa tony miditridritra tsy malala mandondony tony fa ngara hoe mpiasanareo mamanay dia tsy asianareo fanajana moramora aloha ry aingo migisa ho maketsa indray moa zany miseho avava kiala tsisy sainy ty fa inona ny an'ilay vehivavy lehibe tsy malala fomba ty mivatravatra ty antranon'olona tsy za vehivavy lehibe tsy malala fomba fa indry kely mpangalabadin'olona iny tatazo aingo fa ino zany ataonao zany zao raha matoranoro tapitra treo fitezanao an'rizakely zany sovinonareo mifatiro zany mifalazana hoe zanadratra mandehana ry any na mitondra satroka eny amin'ny arabe rehefa mahatra fa tsy mivatiko no alaina fa inona ry any ina ataonao neny torana tampoko neny marina neny ary inona mbola andrasany kiala raha ty tsy velominy mitsitra be amin'ny tany io kosikoseo dia kopakopay sarahana taka iny kifa mbola tsavaka mifoko ay maty maka mivadika ty tsy malala matika eo vao mikaikaika eo
mbola aizany anjoany ty ay maharary afa zaretina mampihoatra zany ny voloko e kay zao no nampanatsokanareo ry zefatra tadio fa ray tafinareo ary ray tamboka tsy tokony amboly zavatra ifankalana sy fampikasiatanina velively tokony izay atsara ny fiarahanareo monina eto ny katsahanareo ary tokony hiavana trano amin'ny fomba ahoana moa raha matotatelo no hiavanako amin'ny rafitro nao zany koa ta ohatra ny tady ny tsy hitako mahatonga aho nametraka amin'ny fitokisako tamin'ny ranorytaizany zanako dia efa nanao an'izay hiavanana aminy ahy saingy izy ireo ny mpamadika ny zanany ny ratsy taiza oka izay reniny mangina ianao raha mise Claudia ianao mihitsy ny tsy valahara olona retanana eto ve dia ampifandrafesinao zanako kely io dia adalainao dia tsy mba matahotra an'Andriamanitra ianao mangina ianao ranory fa ny zanako mihitsy ny sasany ratsy baka tsy hananana lehilahy ny sakely ianao mihitsy ny tsy mahay nitaiza ny zanaka ao e ka manina nefa raha mivadinao no ombenanao fa tsy zany ilanao ady eo e tsy tiany zany ianao matoa ampirafesoniko akombony ny vavanao ry haingo fa zany menatra tsy nitaizanao tamin'izany toetra ratsy izany mihitsy tena mialatsiny aminareo rery izy mianakavy za da mbola mifototro izao olana rehetrarehetra izao fa anankirotana fiarahamonina mihitsy ianao e fomba mbola sy tonga teto nareo dia nilamina tsara izay saingy ankehitriny dia tena mahamenatra sy manala baraka mihitsy ela be zany ry zareo fa tsy ampifanandrina nareo akory ny anton'izao amoriko anareo eto izao fa tsotra ilaza aminareo ao hoe tsy afaka miara-maina eto tsony nareo ka na Andriamatokolao ditelo mianaka amin'ny aleto na Ramatoranoro mianaka fandamina nareo izay handeha ahoana tsara hoe roanao zany izay anka za tsy mila korotana lava eto amin'ity tanànako ity ka mandreraka be tsy mbola nisy olona mifampikasitanina sy mifamaly zany mihitsy teto hatramin'izay tsika ry neniny tsy miala eto zany tsika mitety voalohaniko ka menao fotoana eritreretanary ve zay raha matotately mila valiteny maika farafahatarany amin'ny ary tsy misy hoe farafahatarany fa zao dia zao mihitsy nareo dia tokony mandeha nareo no nanatitra tato an-tranonay ianao no nanadala ny zanako dia lasa ianao mandeha anadala ny zanako ianao tsy mangatakandro eritreretana ko rehefa roahany ianao malala hoe hieritreritra tsy izay koa nefa teto talohanareo inona koa nidongina ian'izay hipetraka eto angah eto ihany misy trano sao dia zao dia andeha hitady trano fa zaho koa tsy voaozona ka iray tanàna amin'olona oatra nareo tsy napoziko mihitsy anaka ty adalana nataonao tsy efa nanontany anao eny ange fa lazaina hoe ny olona nivelany indray natokisako noho ianao fa dia nahoana ianao ry haingo namitaka atozao za efa tsy maty tsy velona famailomana anao ka hitaneny hitako tsara eny adalanao reny sady mbola be famaliana ihany tsy matahotra tsy mahalala menatra vao 17 taona ve ianao dia zany ny ataonao lehilahy lehibe reny no ilangalangana fonary nefa tsy anao tsony eo vao mody ny fopony eo ny tena tsy zakako amin'ny ataonao dia ty maro ny tovavy no fitahan'ny vadin'olona fa ianao to tsy ny fitahany fa efa hita ny voamasina zao fa raha matoloza be iny ny vadiny za no mitaizanjanany inona mihitsy ny mahafatifaty anao tamin'iny oako izay rerineny tsy anao an'izany tsony fa hianatra tsara amin'izay sady efa akaiko izao mibaka Yaingo mifaza amin'izay fifa maraina ny andro sao dia tara eo manao neny fa maninona ianao anaka fa maninona ianao misy maratra tao amin'ny faladiako fa maninona ny zanako ao hoe jereko zany fa atao misy fery be ny faladianao fa naninona tsy haiko atao mivody be koa ny tampotongotrao fa naninona ireo efa hoe tsy haiko ary neny tsy haiko fa nanitsaka zavatra maranitra nga ianao za ngery neny olona manao kapa foana
tamin'izany dia atory tamin'ny alina mbola tsy naninona mihitsy io. Fa maninona ry ianao anake? Aleo aloha antsondra matotantely sao fatany manjo anao tika. ao hoe jereko sa mitongo saingo izany io mivoto be mihitsy le izy. ao hoe kay ay ary misy fery be koa angeny faladia e. kay ahoana raha matotantely ahoana ny fahitanao an'io? Tena olon-dratsy mihitsy izany ny vadiny Claudie iny raha azoko tsara. Fa ahoana raha matotantely fa inona ny dirany amin'izao? Izy no nanao an'io e. Vokatry ny tsy fahafahiny amin'ny haingo sonoa izy voatery ny ala telo dia izao no nataony. Raodia re io ranoro a. Raodia hoe inona izany? Ny vovon-tany avy ny diaviny zanako ny rafiny dia netiny na misavinanao. Dia ahoana izany? Inona no atao hitsaboana an'io? Ditra koa ange ty haingonareo ty e. Efa niteneniny raha nanaraka ny fananaran'ny olona izao sy tratran'izao. Okarera matotantely aza mandatsa tsondry ianao sady fotoana fitsaboana angamba izao fa tsy fotoana ifampitetezana intsony. Na izany aza tsy maintsy tenenina ihany e. Sao rehefa sitrana indray dia mamerina ny adalàna. Oka rehefa tsy hamerina tsony anatra ny sisy ireny dia mba mahalala koa fay e. Sady afa-baraka amin'ny tany mamonina tamin'ny tabatambatra tsy mivany teto mbola nahazo aretina koa. Dia inona izany no atao e? Aiza no misy mahay mitsabo an'io? Andrasy fa misy anadahako izay mahay mitsabo an'io. Vetivety dia sitrany. Eny ary rehefa misaotra indrindra anao herinandro izay ny findrana hitrano taty. Mino fa herinandro koa izay tsy niaona ny haingo sy Claudie intsony. Sasalotondry ala haingo ka aty ambaravara amin'ny mpamosavy ny manoko sikity dia ve angamba izay efa tsy mihetsika eo mpandriana akory. Ndry izay zazakely vao tavitsy mifandraka io ve dia manantena harombaka ny ena tanatsaka ese. Otry fa inony ty mampitsakakakanao ty raha matotia fa misy inona inona mo fa tsy mifieritreretana nyty vadikelinao. Tena zaza dalatsa mbola tsy mikapina akory ny loha malenina. sao dia mbe fo lasa dala ary ianao ty e. nomerery amin'ny resaka tsy misy fotony. Tsy misy fotony ko ny natao marina ihany aloha ny teninao e. Tena olona tsy misy fotony mihitsy sady tsy misy saina. manginy ianao raha matoty sao dia verinao fa tsara tareno iny ary ianao. Sady ataoko inona koa vehivavy lozaloza ohatranao ty. Sady ratsy toetra ny masika mazava. Inona kely hoe ty vavanao ry Claudie. Ka inona mbola nanarahana aty fa tsy nidongo hiara-petraka tamin'ny tora izany soany amin'ny mihitsy koa ataoko inona koa izay ianao. Raha ny zazakely indray aza matahotra fitaiko ny adidiko amin'ny famelomana an'io mazava. Fa ity ve fa lehilahy tontolom-bitany vehivavy tsy aninon'inona andaozana tokantrano tokantrano raha napoziko izao ny toetranao tsy nanambady anao moramora kely ny vavanao rangaty moramora kely fa nahita ianao tsy naharay lambako rehefa izao hoe oy ahoy. Raha isangan zany zaza zany fa mitomany izao noho ny tsy fahaizanao miara-miaina aman'olona dia tsy manana mpanampintsony ianao. voatery mijanona tamin'ny asa. Ka mety amiko misy kely tsy miasa varinany amin'ny asa koa any dia ilozanao manao adalàna sao afaka manara-maso anao tsara. Vehivavy adala fa ianao ny tena endry. dia inona ny amelomanao ny tenanao raha ilozako manaraka ny haingo ianao na naraka azy any azy ianao aizany tsy veriny ety rehefa tratra mifanainga lavitra mba iza loatra ary ny nampianatra anao ny lalao ody tsy izany mihitsy ny nahalalako anao hatramin'izay edre
fomba rianina no vavaka fa no mandeha tsy maintsy mandehany foana sao dia iverinao fa tsotifitia koarana natoy izao atsika misorery anao fa tsy alaiko mikasikasika eo ka marikoriko ary raiso zazo io a dia miento mivoaka ny atokotany any lambanareo mianaka daholo vereo ranoro lamban'olona nampanasandry izy eo aiza rena nananay akanjo tsara tare ohatran'izao lazaiko fa fetiny haingo mivoakako tovavy ane izy zanaka ao iny nahoana kosa moa izy ny tsy anana akanjo tsara tare manana ihany izy fa vitsivitsy saingy tsy tiako ampanaovana akanjo tsaratsara koa fa izany ihany no mampaditra anazy manahirana ny ankizy ankehitriny sahirana mihitsy sika ray aman-dreny ampanaovinao tsaratsara izy a jejojejoseroa ataonao misariny boridamba indray mahita lehilahy-piano le izy tsy mba nisy ray antahatana koa angambany natonga n'izany mety hoe le izy tsy mba nisy ray anta le izy tsy mba le izy tsy mba nisy ray antahatana koa angambany natonga n'izany mety hoe fitiavandray koa nge tetiaviny tserony saingy ny leladila moa tsy te halalan'izany fa zarana aza misy araroatra fa aiza marina moa dadan'izy iny tsy haintsony re efa antaona maro no miala teto Antananarivo dia tsy retsony tena mba ratsy mihitsy ny lehilahy sasany ka tsy mihevitra izay fahabangana eo amin'ny fiainan-jana so ihany aloha vato fa tsy mba nanao toy izany tamin'ny fahavelony nga ity samy manana ny anjara-piainany tsirairay ny azo ao efa io ity fa ny an'ity zanako ity ny tsy hoe anao ahoana anarina tsara fotsiny izy mila manakaiky azy ianao na dia sahirana amin'ny asa fivelomana izy zany mananatra foana fa nataony ihany ny adalana fa nytoy ny fianarana izao no mampiasa saina raha afaka bakalorea izany izy dia ajanona amin'izay ity sasalamby ity dia avita hiantoka amin'ny fianarana tokoa aza mbola eritreretina aloha izany fa izay afaka azy atao ary andaoko banina amin'izay ny lambantsika andrasokita aloha fa mbola mitady tsy mitapaka ity ary areo ny ary tonga dia bataiko makesy fa adio be ny rano eo ode ndehana alorina eny jereo izany fa misy olona iza koa retsy ny olona mbahaka aty amintsika amin'izao olo izao tsy haiko fa za koa ary mba gagako fa tena henoko nisy nandondona mihitsy teo ode aizy ny olona hoazay miala tsiny re ranoro fa inona narianao aty aminay afaka mandroso ve aloha lasa ianao mandeha tsy mila anao manitsaka ny tokoa nambaravaranay intsony fa izy zany rineny tena mifona re mitondra ny teny telahatsiny aminao no naleako aty fa iza koa ary samy resaka amin'iny eo izany aleo mihitsy aloha iala eto jereko any fa tena tsy matoko lolo mihitsy ka mbola marary ako tokotra aleo hiverinao ampandrina ihany ka mandrosoa ary saingy aza maharitra ela fa za mbola be raharaha otry fa tonga analitra fanafody gasety nga io rineny manahoana aloha ny ry miarahaba aveki tsy vita kory dia fimpangana sahady ny lazaindry sady anga mbola misy manao an'izany ody izany tsony amin'izao andro izao ifona amintsika hono izy namody ifona tsy haiko izay tena izy inona moa izany no ifonanao za ve ny tokony ifona amin'ny vadinao mitrapehivanana reny aleako aty mifona satria nanararoatra ny mahazazanao nanararoatra ny tsy fanananao ka nandravoravo mena taminao fa ifona amin'ny ahoana moa ny zato ianao ifona ve ny tena lehanao aty sa hijery taratra voirak'ilay mpamosavy tsy mibandy iny nga ianao hijery taratra ahoana fa
mpamosavy ahoana koa aza mody faliny eo ianao e sa tsy hitanao izy zanaka eo ampandriny io anga tena ketrina mihitsy ny fahafantaranao anay ka tsy ahalala fa nareo mivady ny fotsy zao aretiny izao ka re raha matoran'oro marina fa tena tsy misy fantatro zany a za mieritreritra hoe mba makamakainy ao ampandriny izy fa reraky ny fianarana eny e madinika izay ka vitavita mora amin'ny fifonana ny zavatra rehetra e tsy afaky nitory anao na dia manana ny tsy ampitaona azy asa koa izao izay manjoan'io zanaka io ankoatra ny fampisaviana mbola io aloha no miseho fa asa izay nataonao ka rery izy mianaka marina tsika ny ely zany fa leo ianao mandeha amin'izay raha ngatya sady manahirana koa raha misy mahatsikaritra eo ny andro efa arivo ny orana ao avy sady tsy afaka mampindrana elo anao izay na ololena be any azy ianao iany ary tena minina aminareo mianaka nefa fa tsy misy idirako ny tsy fahasalamany haingo dia tena hoe nikala-mpamosavy tsy vaniny iny fa raha maninina ny zanako tsy miala aminy tena mbola misy lamba dimy no tokotany any fa marina izay tsy efa lena be aza mbola mivoabokany aloha neny fa andro mitselatselatra be io avy eo lao izay lamba any fa efa lena be izay tena lena be ihany koa izay ilay Claudia Andry iny chéhi Claudia ko ahoana koa e andrekaka ino izany varatra so ihany fa tsy mivoaka tany so ihany tokoa retsy tena akaiky kely izy zany taiza ny latsahany sady tapaka koa mijiro tena losy zany saika matany neny tokony olay Claudindozy iny latsahany zany tany mba moramora ary neny mety mbola tsika koa ange zao nikendrena tamin'izany tranga efa mpiseho retsy ny varatra milatsaka rehefa orambe toy izao aleo aloha akio tazaniko eo ambaravarakely petra alory neny sao dia iverena andray mandeha eo tena le poto eo tokotany akino ny latsahany efa hoe mipetra ao aneny ary dio varavarakely io tena tetsandala tsara ndraiky Andriamanitra arovy resy ailanao raha tsy mivandy fa inona koa manjoan'le rangaty mamy sa re ary tokotsabe zato izy fa nga dia tsy nahalala ny aloka mihitsy rytony tsy le lakanosany aty ka anao mamimamy fanandrona amin'ny behivavy mila fanavana avy aminao fanazavana iny misy lesona tsy azo zangam-pampianatra tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy mantsy ianao ty maninona kely iny ve dia sahanao mamosavy azy dia tsy mba enjehan'ny eritreritra ao ve ianao ay kosa ay efa avy nanara-maso akaiky tany fa izy anga hono mba matahotra an'Andriamanitra nangala-badin'olona ka anga hono tsy misy an'izany ny didy folony ary izy koa ve hono tsy mba misy eritreritra manentsika azy tsy misy ilana anao mihitsy io zazakely io sisa nijanonako eto fa raha tsy zany angamba rahako hoe azany ataovy tonga any amin'izany mbola aiza ny anjo azy raha mbola mitoy faneraseraanareo dia efa nilaza tamiko ny reniny fa tsy miala aminao izy raha maninona ny zanany tela zao koa izy zay raha isika drotroka hoe mba azo ninona koa ry ary lanitra ny tafiditra tamin'itony olona mpamosavy tony ny voakalina sisany tsy atony moramora kely ny vavanao Claudia sa te hibaby ny eloko vitany kio isolovaika azy raha mafy be ianao dia za lehibe ty atao zazakely iny mba sahanao hisetrasetrana vavy lehibe adala vonina zany vonina tandremo ary fa ianao mihitsy zao no miantsy inona koa mba vitanao amiko lehilahy sy vehivavy ve ny ifanandrina antsy dia tsy afaka baka no miataolo ny mpiara-mianatra amiko za no mialeandra efa farina miaraka amin'ny vatin'olona tena
tena potika mihitsy ny fiainako. Ferery-taona indray aho ny fianarana simba zara sa malaza ratsy izatsony koa no tia efa maty pasiporo aho hoe tovavy maditra tsy mahay ninonina pite akora nga iny kolody iny a tena fomba hoanefa aleo aloha eritreretina tsara. Manao any haingo? Way manao any ianao? Manao anakia? Ina vaovao any? Afaka baka ve? Mantreraka koty izany be fanontaniana. Variana be indre izany. Aleo aloha andefa manahirana be raha misy mahita eto ilay tsika miresaka koa. Ahoaka aloha e, aza mbola mandefa misy resaka aleo tsy androany mihitsy ka. Dia afaka ary ve indri raha pitso e. Dia afaka indri dia mbaso atsy amin'ilay toeram-pisakafoana lehibe atsy a hotolakandro eo. Eny are raha pitso izany fa aleo aloha oto fa miandra ny reniko. Dia loha mare zay no tia fofandroko ary aleo fa mivadinao mihitsy no ataoko mahita ny fanadalanao a nahoana ny sarery no andraingirangy io e ndrasy fa zany ataoko tonga alohany an-trano ndraiky tsy maintsy hitako izay trano izay anontanikolona. Vodio! Vodio! Izako izany aleo hoe arangaraniko eto amin'ny makarakara nyity vavahady ary hitako mihitsy tsy nisy fiarafara mipetaka mihitsy tena mihitsy manandrasako ihany izay lako sopaty any eny fa Vodio! Aiza izay olona? mangaro biby andavaky indrisy alajelotra ka rehefa tsy maty tamin'iny dia maty to androandro. Oakarery mamandritsakely amitram-pihavanana aminao mihitsy no lehako aty. Tsy mihavana amindry noviana noviny izany ahy e. Aleo aloha mba androso e tena mila miresaka tsika senao. Fa inona mihitsy ny endry ity e midira sotrary petrary sa vita pitsanganana le resaka. Voalohany indrindra aloha dia tena mialatsiny aminao aho tamin'ny toetra tsy mendrika nataoko e toy ny zazara tsy taiza tokoa sao voatsapako fa tena tsy mety reny. Ay mahazo matoky anefa ianao fa tsy hamerina andrentsony a efa nafoko madiodio mivadinao. Tsara kosa aloha rehefa tonga saina fa tsy hay na mody tonga saina na tena tonga saina tokoa. Tena mifoko no itenenako an'izany ka saingy ahoana indray saingy ny vadinao mbola manatala foana leo be a efa tsy mieritreritra azy tsony mbola rebirebe ny any nieritreritra hoe aty aminao mihitsy no akatorohevitra andosirana azy fa manahirana be ary sao dia indri kosa mbola mijefijefotra aminy ka. Izy mihitsy ny tsy mahay mipetraka ka misy fotoana izy indray mandeha izay nandeha tany aminay dia nenay ara tena tezitra be mihitsy tamin'izay za koa narary tamin'izany. Zany ve ake? Ie dia oviana koa voateo izy zao nitako tany an-tsena dia mbola nisisika be indray izy fanao fotoana amiko malahelo be ahony izy mbola tia ahony izy tena mahasosotra mihitsy ngamba velako hitonatonana fotsiny any rapitso fa tsy tereny fotsiny aho eo anaminy rapitso amin'ny roa. haikio sa ary andraso fa ataoko malala ny anarako indray izany. Sanatria hoe ampiadanareo mivady aloha no antony lazako an'izany taminao e fa tiakatorohevitra aminao hoe inona ny tokony ataoko andosirana azy. Za koa mantsy tsy te hisaringondringotra ny vadin'olona izany tsoky. Hitako ny hevitra rehetra. No tenena izy hoe raha alina indri no afaka fa miafina ny neninareo
dia miandry azy ho resy toro tsara. ay dia inona natao amin'izany? Aza taitaitra indri raha tsy mivandy rehetra efa zatra raha tsy fotsiny izy a dia teneny hoe amfolo ralina miara-misakafo amin'ilay hotely lehibentsika hoe eny ary ary ianao tsy orikevitra mihitsy a inondray zany milangy voronandro afotsy avy eo raha alina ho ny haingo no afaka sa ajanona le fionana hitako hevitra andangako raha fotsy hoe miasa alina ve nefa dia folo alina vao hiala ao an-trano tonga dia tsy hody aho zany fa hijanona ty ampiasany aleoloha atsonondra fotsy allo miantso anao aho fa tsy hody raha rivo tsy hody fa hoaizandray ianao misy asa tsy maintsy vitaina re dia miasa alina ay eny ary fa tonga maraina kosa ianao raha pitso a eny re vao maraina be a dia tonga raha pitso e zay aloha fa mahazo tono vadiko e mahazo toko ianao raha pitso zany raha alina ihany sika dia mifankahita raha Claudio dia mba inona moa izany ilay paikadony mamandritsakely amin'izao alim-be izao e anafainy vadiny fa maizana ohatry ny ahoana harysazaho koa moa no faiziny any izy azy efa nahazo ny foko tsara ilay tamin'iny koa io ny fefa matory andeha hivoaka mosamosa aloha fefakaiky ny lera ary aleo sokafana moramora ty varavarany ty fa so eniny eo zay lasao mamay ianao sokolody ary aloha hivoaka tampiasana amin'izay afa efa ho avy izay le sipakely efa enjana mihitsy kala tsy matahotra andro alina andry androany izay tsy vita hatramin'izay dia ho vitaiko amin'ity alina ity sady misy efitrano fandriana raha teo amin'ny hotely io mitonnatonana aiza ihany ary kiala iaingo afaka fa efatrada ny fotoanany amin'ny Claudie so ihany aloha rizakely fa nateriko any amin'ireny be ny ineny fatanzy manao mamandritsakely aza mifanohy tonona anarana kely amin'ny andro alina manao aona fotsiny hoe dia vita hoe azafady fa efa zatra ka hoana vonona tsara fa ina aloha izany ilay ataontsika io manaloantsika izao tsy maintsy eto iny mandalo dia andrasantsika eto eny ary tsy ilaina matahotahotra ry anina fa tsika ngezy izao no mampatahotra iny efa tamin'ny Claudie aiza iny izy ovay amin'izay ry tiany feo ndrimo manakana avy eo aloha za miatsampy eo an-damoso indry tia saka aza mialana oka retoko fona retoko mahatroravina tena fonaniny ao matadiza ry tia
io sovalivika lakely Atantene, eto meskodonesa Nareto tompoko le lafiko reny faladianareo e. Misy fotoana vonjeko maika re miandry amin'ny vady aman-janako e. raha mahalala vady aman-janako zany tena fialombe ohatry zao voavoaka any am-piasana ahoana koa raha nafatarany ndraiky hoe avy any am-piasana zao e. Le fanafodiny zareo no fa izy reto e. Ndraiky eo ana tovovavy ndraiky eo ana ramatoa aza hitaka mifanena amin'reto aty haingo kely ka priatiny reto aty koa. Ka re tompoko ka rehefa aza rangotina e aza rangotina re tompoko. Aleo raha yang bamitainina dia ny japy amin'ny aoriana atao ohatran'le mijapy mireriretsy tia Ai marary re zany e. Lastomare sofo kay Indray dia tsy hamelako androanka Tanjy oka re tompoko mbola kely angeny zanako e. Vady koa mbola mila fa aza vononareo re Tsy alalazy zany e Dao Ary anao hoe sonoko ny akanjo amam-pianana masina Kapireka Maty be ty e Tena vita tia Tena vita Ala baik ndriko favony asa voalohany tena Fangasady Ika roa mifanamana Ika mahay miara-miasa miasa ny praty miasa ny praty Kolo FM mananolotra ho anao. Tantara mitoy nosoratany Eriary Lala Andriamamonjy. Novelon'ny Christophe Rabeazy Manana miaraka tamin'ny Nirina Sofaniry Yartina Rabe Lili Andrimiaja nandray feo Sira Toljanahary nandrindra lafiny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpananjotosa tapaporoana